tsy mangarahara no tsy nandeha tao anatin'ny fahadiovana ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo hoe Andriamatoa Rajerson Antoine solombavam-bahoaka ny distrika ny Rivonimamy sady filohan'ny Fivoy aminy dia nampiasana ny fahefana rehetra nanaovana izay tsy fanarahan-dalàna izay, natao fitaovana ny ainga avy any amin'ny fokontany sy ambaratonga-panjakana. Ity farany dia nilaza fa nampiasana ireny kara-pifidianana tsy nisy nampiasa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny. Ny dikan'izay dia tsy mangarahara ary tsy mateo iny fifidianana iny. Tokony hahazo ben'ny tanàna 50 mihoatra ny Fivoy raha nandeha tamin'loana izany fifidianana izany ho ity farana. Marihana moa fa dia toerana maro teto Madagasikara no nahalany ben'ny tanàna amin'ny alalan'ny Fivoy. Ny tao Rivonimamy no tena songadina, nahazo ben'ny tanàna miisa 17 amin'ny 13 izy ireo. Ny tao Kazobe ihany koa dia 7 tamin'ny 15 ankoatr'ireo hafa any amin'ny distrika samy hafa, fa amin'ny ankapobeny no nitahitry ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine dia 50 mahery ny ben'ny tanànan'izy ireo raha ny vokatra vonjimaika izay izy lany ho ben'ny tanàna. Ia nandresy izy raha tao anatin'ny distrika na Rivonimamy nahazo 17 commune amin'ny 13 commune, any amin'ny distrika na Kazobe izy nahazo 6 commune amin'ny ataontsika hoe 15 commune, any Andramasina any izy nahazo 10 commune raha telo ny azo mapara dia roa ny Antimina dia ohatr'izay hatrany mahazo 7 ny Marinarivo, mahazo 7 any amin'ny Manjakandriana sy ny sisany, zany hoe mahazo maire 50 mahery eo zany tsika manodidina Antananarivo. Misy ihany koa any amin'ny faritry Fianarantsoa ny Voudré ihany sany Besalamby ihany koa zany miaraka amin'ny Fivoy. Ny tianao resahana fotsiny raha ny vinavinanay sy ny zavatra neritreretina natao anatin'ireny rehetrarehetra ireny dia tokony ho lasa lavitra be fa tsy nijanona tamin'ny 50 mahery eo. Fa araka ny efa resahako atsika tany amboalohany hoe tsy madio loatra ilay fifidianana, tena tsy madio loatra ilay izy satria lasa natao fitaovana avy aty amin'ny fokontany hatramin'ny mpikambana amin'ny bureau de vote, lasa nisy nampiasa ilay kara-pifidianana izay tsy voazara satria tsisy naka ireny teny anivon'ny bureau-pifidianana teny dia nanamboara ny distrika kara-panondro manokana indray. Ary misy olona hafa nananay profo zany, misy miaramila mandeha mifidy, misy olon-tsotra mandeha mifidy amin'ny anaran'ireny ary nananay sary mihitsy ny kara-panondro sisa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tsy rary loatra efa niteneko atsika ihany koa. Fa rehefa tonga ny fifidianana communal dia miverina indray ny olana tamin'ny députation dia mibrohena total ny radio fivorana zany rehetrarehetra zany mariky ny atao hoe tsy misy ny ataontsika hoe égalité des chances amina resaka politika eto Madagasikara, fa tena mitanila io ary mitongilana ary tena tsindry azolena ny ainanao anatiny eo ary tsy maintsy mitraka fotsiny ianao, tsy maintsy miady satria manjara ny olo-pirenena rehetra mampandroso Madagasikara fa tsy anjarana atoko raina, anjalana atoko izy fa voniny izay ny tarika ny fampandrosoana sy ny fampivoarana maingany fotony ka na inona kedona na ingitranga dia tsy maintsy hiady hatramin'ny farany zay. Ary ireo commune efa azonay ireo dia tsy anaky lembena zay raha misy mikitika ny raha indray.